Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka ianao mivavaka tsy tomboka. Ry Andriamanitra raisy zanaka ry fanahy masonao, midera sy mankalaza mivonahitra anao zahay, fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia velona ny trampam-jena, tratra indray izao maraina izao. Eny famindramponao sy fitiavanao magaga tokoa izany. Koa indray tsy izay mitsaoka anao, mamivonahitra anao, rainy mandrakizay sy andrian'ny fiadanana, tompo sy mpamonjy. Ianao ilay Andriamanitry ny Israely, ianao ilay tianay ka nolotra an'i Jesosy zanakao ho famonjena ho an'ny Israely sy ho an'ny firenena rehetra noho ny aminao Jesosy tomponay, izay teraka ho anay, monina teo anivonay, ary ihany koa mbola mitoetra aminay noho ny asan'ny fanahy masina. Mitsaoka sy mivonahitra anao izay ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao tsara. Ary ankehitriny mangataka indrindra ny fanatrehan'ny fanahy masina, ary dia mitalao isan'andro ilay famindramponao sy fanadiovanao marano sarobidy, dia rarana atsaka tompo manana teo Kalvari mba hanafaka anay amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Hatreo feno ary izay tompo, ary dia mitenena araka ny fombanao, fa voninkaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay velona masina manakera avy Nazareta, nazona manisy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havana, ary dia manona ny fiadanan'i Jesosy tompo ao am-potsika tsirairay avy, ary eo amin'ny fiainantsika manontolo. Ny fanahy masina mitoetra amintsika amin'ny herin'ny faherezany. Hoy ny voasoratra amin'ny Petera faharoa toko fahatelo. Petera faharoa toko fahatelo. Manomboka amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. 2 Pierre 3, 8, 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa ry malala, izao zavatra iray loha izao no aoka tsy ho adinoinareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo-taona, ary ny arivo-taona dia toy ny iray andro. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay taon'ny sasany ho fahelany. Fa maharo-po aminareo izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firemorimoana foana mafy, ary ny ho levo ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay ho aminy. Amen. Ray masonao, manamasinany ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo-taona, ary ny arivo-taona toy ny indray andro. Amintsika tokoa dia zavatra samihafa ny fanisan'ny Andriamanitra, fanisan'i Jesosy, ny fanahy masina, ny andro amin'ny fanisantsika azy. Tsy mitovy amintsika ny fanisany izay andro izay. Izay indrindra no mahatonga ny tompo hitondra izao hafatry ny lanitra izao ho antsika fiangonany, izay manantsofina aoka izy haino, izay lazain'ny fanahy masina amin'ny fiangonana. Sy fotoana sisa no tavela, hoy ny tompo, dia hisy zava-baovao izay ho tanterahiny tsy mbola nisy toazy. Sy fotoana iorenan'ny fiangonana araka izay sitraky ny fon'ny Jesosy Kristy nanorina azy. Ahatonga ny fiainam-panahintsika ho lafatra, fa izay mahatoky ny tompo dia tahaka ny tenimbodra Ziona tokoa izay tsy mihetsika, fa satria isika ny fanasin'ny tany ary fahazavan'izao tontolo izao. Ho an'izay miakatra ho an'i Jerosalema, eo izay matoky an'i Jehova, dia tahaka ny tenimbodra Ziona, eo mandrakariva ka tsy hozongozonina.
amin'ny vanim-potoana hiainantsika ankehitriny izao dia betsaka ny zavatra miseho na ny ady hitan'ny maso na ireo zavatra maro samihafa izay konokononina any amin'ny toerana maro. Izao no hafatra izay nomeny Tompo. Ny fiadanako novelako anareo, ny fiadanako nomeko anareo. Ny fandaharam-potoanan'i Jesosy ao ambadiky ny fiovan'ny toetrandro dia tadidio fa azo antoka, tsy miova, ara-potoana ary tsy mba azo ozongozonina. Ny fanjakana Jesosy dia fanjakana tsy azo ampiroroana ary ny lanitra dia hidina amin'ny fotoana izay notapahan'Andriamanitra ray. Tsarovy hoy Jesosy fa ny fandarasan'ny olona tsara dia famoronana rafitra ara-toekarena sy ara-bola vaovao. Fa ny fandaran'ny olona ratsy kosa dia ampiray sy ampifantoka ny fahefana, ampivondrona ny fitantanam-bola, ampifantoka ny loharanontsarena ho fitondrana tokana mifehy izao tontolo izao. Hitantsika ny sain'ny fahavalo manana ny hery ara-bola eran-tany eo an-tanany mba hanana ny fanapahan-kevitra hoe iza ny manana zo hihinana, hisotro, hiakanjo, hitafy, hitsikilo ny fiatsika rehetra, hibaiko ny fomba tokony hiainana. Ao anatin'izany rehetra izany ilay Jezebela araka an'izay voarakitra ao amin'ny Apokalipsy 2 dia ilay fanahy lalin'i Satana miasa manao izay ho afany. Fa ny tanan'Andriamanitra izay manatanteraka ny sitraky ny fony dia mahery vaika. Kely sy bitika Satana satria anjely teo aminy any, ilay Losifera, anjelin'ny fahazavana nivadika tamin'Andriamanitra ray. Fa izao no amparan'i Jesosy Kristy ilay velona masina manankely avy Nazareta. Mangata ahy dia omeko anao ny jentilisa. Koa ny ray dia manome azy ho an'ny zanaka, ary ny zanaka kosa manome azy ho an'ny fiangonana mba handresena an'i Jezebela. Noho izany, mibeba, ataovy zava-dehibe aminao ny fandraisana ny fanahy masina, ilay fanahy masina izay manova ny fotom-pisainana, manova ny fo hifanaraka amin'ny fon'i Jesosy avy any Nazareta. Izay maharesy dia izay ianao ny sitrapon'Andriamanitra izany hatramin'ny farany dia omen'i Jesosy fahefana amin'ny firenena. Hanapaka amin'ny fahefana vy Jehovah tompony maro ka noritoro azy toy ny vilany tanimanga. Hoy Jesosy izaho mihitsy no nandray izany fahefana izany tany raiko satria nomena azy izany. Ary omeko azy ny kintana maraina dia ho an'ny fiangonana izany. Aoka ny olona rehetra izay manatsofina hihaino tsara izay lazain'ny fanahy masina amin'ny fiangonana. Rehefa jerenao ny fanahin'i Jezebela dia tahaka ny olona izay manositra makiazy amin'ny tarehiny ihany. Fa Satana no Andriamanitra izao tontolo izao tontolo izao izay resahana dia tsy ny tany ihany fa
izao rehetra izao izay fantatra ny kosmosy hoy ny teny grika. Ary izay kosmosy izay no ny avininy hoe cosmétique. Omeny Satana antsika hatrany ny superficiel na izay ivelambelany. Ny supernaturel nefa no tiako hoy Jesosy omenanao. Izany mandritry ny fotoana anankiray, Jezebela dia te hiakanjo amin'ny zavatra rehetra tsy misy fotony, tsy misy dikany, mba hahatonga ny fiangonana ho very ny amin'ny fahaizana manavaka rehetra, hanaiky ny fanavakavahana, hanaiky ny toetra samihafa izay tsy araka ny sitrapoko hoy Jesosy. Manomboka anio ary hoy Jehovah tompony maro amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, dia omeko sy fotoana ianareo fiangonana rehetra manerana izao tontolo izao, hiala amin'ny atao superficiel fa hiditra amin'ny atao supernaturel. Hiala amin'ny velambelany fa hiditra amin'ny tena zavatra, hiala amin'izay ahosoka fa hiditra kosa amin'ilay heran'Andriamanitra totoa, noho ny amin'i Jesosy avy any Nazareta izay miasa. Anio ary mitodia amin'ny Jehovah tompony maro ary mivavaha mandrakariva, tomoera eo ambanin'ny herin'ny tsy toa, ka aza taitra manoloana ny fihetsiketsehan'ny Satana, aza taitra manoloana izay zavatra miseho, fa mitomoera tsara ho mahatoky, hanana ilay fanamasina mpananatra, mpampianatra, hitoetra eo ambany helatry ny fahasoavan'i Jesosy Kristy amin'ny fiadanana tanteraka. Fa Jehovah tompony maro dia mihomehy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany an-danitra, mahita ny olona, mahita ny fihetsiketsehan'ny Satana, fa satria nanendry ny mpanjakako tamin'ny fanosorana ny Ziona ho Jehovah, dia niteny-bohitro masina, hamoaka ny didy izay navoaka ny Tompo aho. Fa hoy ny Tompo, zanako ianao, anio no ataoko ho zanako. Inona no tianao ataoko aminao? Hoy Jesosy aminao. Valio zany ho anao tsirairay avy. Aza manahy, aza matahotra, aza taitra. Izaho ihany hoy Jesosy, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, velona masina manankely avy any Nazareta, dia manompo an'i Jehovah ary amin'ny fahatahorana ary amin'ny fangovitana, dia mifalia amin'ny fifalian'ny lanitra. Miankofa ny otrehan'ilay zanak'Andriamanitra, fa ndra ho tezitra izy ka ho ringana ianareo rehetra amin'izay ilainareo, fa ao anatin'ny indray mpimaso tokoa dia mety hirehitra ny fahatezeran'i Jehovah, ny sambatra ny olona rehetra izay mialoka aminy. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao, mankasitraka ireo mporam-panahy ny fitiavanao mahagaga ary ny Andriamanitra mahatoky ianao. Indreto zahay, manome voninahitra anao, ray ny mandrakizay sandrian'ny fiadanana, tompo sy mpamonjy, ilay izy hatrehatreko mandrakizay, ianao ilay Andriamanitra tsy toa, tsy manana hery izay afaka mifaninana aminao tokoa ianao, fa saritsary ny daholo nataon'ny olona na nataon'ny Satana fahavalonao sady fahavalonay. Ianao Andriamanitra ray, dia Andriamanitra maneho ny fitiavanao sy ny famindramponao, ny herinao mahagaga. Dia tao amin'i Jesosy Kristy ilay mpandrafitra, ilay teraka tao an-tranomby, ilay nandeha tamin'ny lalamben'i Jerosalema teo ambonin'ny zanabriky, ilay malemy fanahy sady tsy miavina amin'ny po, manome fiadanana ao anay, dia tena Andriamanitra tokoa, izay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, mana ny hery sy ny fahefana any an-danitra etỳ an-tany. Noho izany rehetra ny Tompo ampitoery amin'ny fiadanana fiandry tanteraka, ary lamina
tsy azo tebiteby natoinina dia raha laza haja saotra ho anao ray no mandrakizay sandre ny fiadanana fa aminay kosa ny fahasoavana Jesosy Kristy ny fitiavanao Andriamanitra ray ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fany masina. Alleluia. Amen.